nanomboka tamin'ny farany ady lehibe faharoa izany pax americana izany hatramin'izao mitsangana ho zandary mpandamina an'izao tontolo izao ny amerikanina no ny hery eo ampelantanany narabola ratokarena ary miaramila izay rehetra na olona na firenena everiny amerikanina ho manohintohina ny NWO New World Order na NOM Nouvel Ordre Mondial dia iarany atezerany pax americana dia ny demokrasiany zera-bomba araka ny teliny filamatra hoe if you don't come to democracy, democracy will come to you. Dia mba mianatra ny pax romana, mba mianatra ny pax britanika sy ny pax americana koa ny frantsay mampanjaka ny pax France Afrika amin'ireo zanatany ny taloha any Afrika sy eto Madagasikara. Za dia mampatsiaro anao ny film documentaire France Afrique novokarin'ny Patrick Benke nalefa ny TV Plus tamin'ny herinandro lasa. Za koa dia mbola mampirisika anao amaky ny boky Que fait l'armée française en Afrique, boky nosoratiny Andriamatoa Raphaël Granvaux, mpanoratra ao amin'ny gazety piseho isam-bolana Billet d'Afrique. Mba ampanjaka ny pax France Afrika manao opération maro ny frantsay any Afrika. Ohatra vitsivitsy no meko anao satria raha ho tany isaina daholo izy rehetra ho alina etiny andro. Opération Bulldog tany Tunisie tamin'ny 1997. Opération Limousin tamin'ny 1997 tany Tchad. Opération Verveine tany Zaïre tamin'ny 1997. Opération Lamentin tany Mauritanie tamin'ny 1997. Opération Taco tany Tchad tamin'ny 1997. Opération Barracuda tany Centrafrique tamin'ny 1997. Opération Manta tany Tchad tamin'ny 1997. Opération Ozide tany Comore tamin'ny 1997. Opération Requin tany Gabon tamin'ny 1997. Opération Amaryllis, Opération Noroa, Opération Turquoise tany Rwanda tamin'ny 1997. Opération Azalée tany Comore tamin'ny 1997. Opération Aramis tany Cameroun tamin'ny 1997 hatramin'ny 17. Opération Pélican tany Congo Brazzaville tamin'ny 1997. Opération Malakite tany Kinshasa tamin'ny 1997. Opération Licorne tany Côte d'Ivoire tamin'ny 2000 hatramin'ny 2012. Opération Épervier tany Tchad tamin'ny 2000. Opération Serval tany Mali tamin'ny 2017. Opération Betsiboka eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Tsy tonga ho azy ireny anarana opération ataon'ny pax France Afrika ireny fa misy dikany lalina dia lalina. Ny Serval ohatra, zany hoe le opération ataony any Mali, izany Serval izany dia bibidia any Afrika, anelanelan'ny saka sy ny liona, zany hoe bebe kelin'ny saka izy fa kely noho ny liona. Ny mampiavaka an'ity Serval ity dia izy mivalan-drano matetika manisy marika ny toerana misy azy. Ary mavitrika mianika azy ny Serval ka afaka misambotra vorona. Ny opération Serval izany dia entiny tafika frantsay milaza ny fahakingany, misambotra ny vorona malianina saika nandao azy ka mivalan-drano matetika any Mali ny tafika frantsay mba ilaza fa izy no tompony tany. Izany rehetra zany tompoko no lazainy sy tantarena aminao dia satria efa tonga eto izao ny pax France Afrika amin'ny alalan'ny opération Betsiboka. Iara malala fa izany Betsiboka izany dia renirano mitondra mikoka ny tanin'ny Madagasikara ho any an-dranomasina. Araka izany araka ny hevitro ny opération Betsiboka no amindra ny hareny Madagasikara amin'ny Frantsa. Ny opération Betsiboka no iaro ny voka-pifidianana dia Ramatoa Béatrice Atala, Andriamatoa Rakodjafy François, izy menada ireo dia ilaza fa i Rakotoatara no lany. Ametraka ny pax France Afrika eto Madagasikara zany no tetehiny frantsay. Tonona ataony tany Mali nampandaniany ny bolokiny IBK Ibrahim Boubacar Keïta.
taorian'ny fifidianana tany Mali nilaza izy hoe l'ordre règne au Mali. Izany koa no tatitra ho alefan'ny Andriamatoa François Goldblatt any Paris aorian'ny fifidianana atao eto Madagasikara hoe l'ordre règne à Madagascar. De ho tonga eto ny média français, France 24, TF1, TV5 Monde, sy ny sisa akasary an'ireo pomba ny kandida Rakotoatara mitotorebika noho ny fahalaniany olona notoanany. De aparitaka erany zao tontolo izao ny saran'ireo olona mitotorebika ireo mba ho hitan'izao tontolo izao fafaly ravo ny vahoaka malagasy nahazo filoha vaovao nanjaka tany Madagasikara ny demokrasia. Ary ilaza ireo mpanao gazety frantsay ireo fa fifidianana madio mangarahara azony rehetra ekena tsy nisy fanilikiliana no natao. Izay rehetra hitsipaka ny voka-pifidianana dia iafara toy Kadafi, zany hoe vonoina toy ny alika, na iafara toy Gbagbo, zany hoe tsaraina eny amin'ny CPI. Ny daolobe moa dia antenainy frantsay anoy ny fihetsika mahazatra azy manao majorité silencieuse. Raha misy ady an-trano eran'ny France Afrique foana ny mahasoivo frantsay mandrindra ny Pax France Africa manao asan'ny proconsul hoy ny amiral Ratsirika tamin'ny TV Plus. Inona moa zany proconsul zany? Zany proconsul zany de gouverneur apetraky ny Romanina amin'ny firenena iray no zanahany. Ny proconsul zatra antsika, tsy hoe zatra fa fatatsika rehetra dia i Pontio Pilato, proconsul tany Palestine tamin'ny andron'i Jesosy. Ary reto ohatra na proconsul vitsivitsy omeko anao satria ho marainy eto ny andro raha ho tandrisaina daholo izy rehetra. Ny proconsul voalohany omeko anao dia Maurice Delaunay, mahasovo frantsay tany Gabon. Izy no nikotrika ady an-trano tany Nigeria, namporisiny nanambara samirery ny fahaleovantenany i Biafra faritany iray ao Nigeria satria manana solotany betsaka. Toy ny hoe amporisin'ny frantsay ny faritra Bemolanga anambara samirery ny fahaleovantenany hiala amin'ny Madagasikara. Nandefasan'ny proconsul Delaunay basy tafondro sy bala amantonna maro ireo mpioky biafrais niainga avy tany Gabon. Naharitra 3 taona ny ady an-trano tany Biafra, nanomboka tamin'ny Jolay 1770 hatramin'ny Janoary 1770. Nataon'ny fitondrana nigeriana fahirano i Biafra seka niala taminy dia olona retapitisa mahery no maty nianoanana tany Biafra. Proconsul frantsay faharoa Andriamatoa Jean-Michel Marlot, izy de mahasovo tany Rwanda. Niezaka izy mba hiady tany Rwanda ny foko Hutu sy Tutsi. Rehefa raikitra ny ady an-trano tany Rwanda, nantsoy n'ity proconsul frantsay Jean-Michel Marlot ity tao amin'ny ambassade de France ny mpanao politika rwandais boloky ny frantsay nampijoro ny GIR, gouvernement intérimaire rwandais tamin'ny 6 avrily tamin'ny 1770. Izy proconsul no nitaridrara niaraka tamin'ireo manamboninahitra roa na havandoza andaniny ny kapiteny Paul Baril sy ny colonel Bakosora avy amin'ny foko Hutu filohan'ny garde présidentielle. Proconsul fatelo alaiko ohatra dia ny mahasovo frantsay Jean-Marc Simon. Izy de niasa tany Côte d'Ivoire teo anelanela 7 hatramin'ny 2 Izy no nandrindra ny opération Licorne, ny fandripahana ny vahoaka ivoiriana, ny fandavorariana ny Alabato, nametrahana ny filoha Sarbakoly Alassane Ouattara. Nasainy no samborina i Laurent Gbagbo nentina ny tsaraina any amin'ny lahay any amin'ny CPI satria nitsipaka valim-pifidianana i Gbagbo nefa fifidianana izay tokony ekeny rehetra. Ohatra fahaefatra dia ny proconsul Serge Musetti. Izy ndray dia mahasovoa tany Centrafrika. Izy no nanampy ny mpioky Seleka nanafika ny Bangui renivohitra tamin'ny 2012.
raha nilaza tamin'ny filoha Bozizé ny filoha frantsay François Hollande fa miaro ny teratany frantsay mipetraka any Centrafrika ihany no andraikitry ny miaramila frantsay fa tsy hiaro ny sezany Bozizé. Kanefa i frantsay ihany no nametraka ny filoha Bozizé. Ohatra manaraka dia ny proconsul Christian Rouet